Ampitomboana amintsika hatrany ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Manasa antsika hivavaka amin'izao maraina izao. Vavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tomponay io misaotra anao indray zahay ny amin'ity maraina vaovao izay nomenao anay ity. Mangataka anao mandrakariva izahay ny hanatrehanao anay amin'ny fotoana tahaka izao. Tsy maefa na inona izay raha tafasaraka aminao ka raha tsy ianao no miteny dia very maina fotsiny ny antohivoriana eto. Fa nay masonao apetrao eo amin'ny olotro ny teninao, anambarako izay sitraka marina. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay voatendry ho torina amintsika amin'ity alahady ity amin'izao alahady izao dia izay hitantsika ny teny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Daniela mpaminany. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany sy hatramin'ny fahatelo ihany. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany andro zany, ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Misy teny mpanao salamo anankiray zay anokafatsika izao toriteny izao. Jerentsika ao salamo fahasivifolo ny andininy fahafolo. Salamo fahasivifolo ny andininy fahafolo. Ampitsika izao toriteny izao. Izao ny voalaza zao ny anaran'i Jesosy. Fitopolo taona no andron'ny taonanay, ary raha tahiny mateza aza dia 80 taona, nefa fahasasarana sy zavapoana ny voninahiny, fa mielina haingana izany ka lasa manidina izahay. 70 taona izy na 80 taona raha tahiny maharitra indrindra ny fiainan'ny olona anankiray tety ambony tany. Raha izany ary dia ohatran'ny mampametra-panontaniana hoe moa ve misy date de péremption ny olombelona, voafetra ny fiainan'ny olombelona, mazava ho azy, noho ny toe-batany sy ny manatiorantsika être mortel atsika. Fa alefatsika lavidavitra kokoa ny réflexion, raha ohatra ary zany ka mortel ny olombelona, misy fanontaniana atao hoe existentiel ateraky zany maha-mortel atsika zany, hoe moa ve zany aho karazana voary périmé, voafetra. Ino mahatonga amin'ny teny an'izany? Mahatonga amin'ny teny an'izany dia satria misy fomba fiteny zay fanaon'ny olona matetika amin'ny fiainana andavanandro hoe nanay ane fa vita ny fiainanay e, fa anareo tanora sisa. Fa maninona ny olona amin'ny teny an'izany? Amin'ny teny français hoe ma vie est déjà finie, ma vie est déjà terminée. Nizany izy mbola velona. Zany hoe aiza ho aiza ao anatin'ny vanim-potoana ny faritra iainan'ny olona ny hoe atreto ny atao hoe fiainana. Asanazonareo izy. Misy mametra azy hoe rehefa nidila 70 taona dia hoe efa navita ny fiainana izy. Zay mahatonga ny olona sasany hoe tara loatra ianao raha zao anao vao manambady fa efa vita ny fiainanao. Tara loatra raha zao anao vao andeha hianatra ozy sasany ohatra ny fianarana. Hoe tara loatra raha ohatra ka zao anao vao hanao an'izao, tu as déjà fini ta vie, efa vita ny fiainanao. Nefa le olona mbola velona. Inona ny tiantsika ho lazaina amin'izany? Misy masina milaza hoe mba
tsy fantatry hoe fampinoana tena ve zany sa mety zay tokoa ve hoe ny fiainana ono ozy ndray ny sasany mifanohitra am'izay manomboka après 40 ans la vie commence après les 40 ans de zay hono no mahatonga ny psychologue sasany teny hoe crise de la quarantaine satria à vrai dire c'est pas une crise fa eo zany le olona vao miaccoucher tanareo ohatra ny vehivavy anankiray miteraka zaza de rehefa tonga ny accouchement dia misy contraction dia manaintaina mangirifiry satria eo izy vao tera-bao dia araky ny fisainan'ny mpandinika sasany de hoe eo zany izy vao tena miaccoucher ny tena fiainany fa le teo aloha zany karazana ohatrany hoe prélude fomba fisainana koa zany la vie commence après 40 ans ozy izany ny sasany ao ndray ny sasany tahaka ny Tino Rossi le mpihira malaza iny hoe la vie commence après 60 ans satria eo zany les 2 fois 3 2 fois 30 ny filaza azy inona ny ambadiky zany hoam-pitenenana rehetrarehetra zany inona ny ao ambadiky le hoe efa vitany any fiainako na ko hoe la vie commence à 40 ans na hoe la vie commence après 60 ans ny ambadiky zany dia hitanao hoe misy tahotra ao amintsika olombelona ny amin'io plafond de verre hoe samy manana plafond de verre ve zantsika fantatritsika zany plafond de verre zany expression française hoe ny olona anankiray rehetra misy limitiny tsy miresaka taona henana eto fa limite hoe efa nahatratra ny limitiny ny olona tsirairay de samy manana ny limitiny satria tsika être limité na être finitude hatraizany plafond de verre anao raha mita amin'ny hafa de misy mahatsapa hoe efa tonga amin'ny plafond de verre ny fiainako aho j'ai fait tout ce que j'ai pu faire fa zay ny farany ary io mampatahotra ny olombelona io no aloko ny fahafatesana ny tena antony mahatonga ny olona matahotra ny fahafatesana akoatra le hoe tapitra ny fofonainy vitatreo de ny fahafatsapany eo izy zany vao conscient hoe aiza ty misy limite satria un certain âge amin'ny voalohany aloha izy tamin'ny fahazazany sy ny fahatanorany dia ohatrany hoe il est invincible ohatrany olona tsy azo toerina fa feno hery pleine de rêve izy aloha tamin'ny adolescence tamin'ny jeunesse adulte izy anao zao zany hoe ohatrany tsy ampy azy ny fiainana anankiray fa ohatrany hoe olona iaina impolo izy fa un certain moment de la vie face à la réalité miatrika ny fiainana am'izay eo izy vao mahatsapa hoe tonga eo amin'ny plafond de verre koa zao ary rehefa tonga amin'ny olona io sensation io na io sentiment io dia eo izy vao manomboka matahotra eo indrindra no miditra ty texte ity eo no miditra ty texte satria ny lection ny texte zay anjaratsika androany mametra-panontaniana problématika manao hoe move possible ny olona anankiray afaka repartir à zéro amin'ny fiainany possible aminy ve ny mamerina ny fiainany une fois izy efa nahatratra ny plafond de verre est-ce que j'ai les moyens de repartir à zéro dans la vie zany nofinofiny olona zany revongiadran'ny olona rehetrarehetra ny hoe mba te hamerina fiainana vaovao repartir à zéro la question qui s'oppose ny fanontaniana mipetraka de hoe est-ce que j'ai les moyens de repartir à zéro dans la vie navadika amin'ny fehizanteny hafa hoe move zany manana capacité my réinventer ny fiainako mazava ho azy ny olombelona rehetrarehetra dia manofy an'izany mandrery an'izany mieritreritra an'izany daholo firifiry ny olona ohatra ho an'izay mety anaraka reportage amin'ny télévision nahita nanapa-kevitra hoe tena iova fiainanao adabony daholo ny fiainany ray manontolo dia niova firenena izy misy ohatra hoe olona mipetraka tany Madagasikara izy de tapitapiko izy tonga de any Brésil hafa le hoe makany France makany Amerika makany Europe fa tena hoe changer complètement jusqu'au bout du monde am'izay fiainana vaovao misy ny sasany mahavita malala olona oatra zany mahavita manova identité mihitsy
soloana daholo ny momba azy, mahavita manao chirurgie estetika soloana ny tarehiny mba tsy ho fantatry ny olona, misy zany a, miova identité hafa izy, manao usurpation na identité, mangalatra identité n'olona efa maty izy, de zany misy olokiny malala olo oatra zany ao ampitan-dranomasina aty any frantsa any, dia ny vola retraiten'le olona zay efa maty ny velomany hatramin'izao. Inona ny mahatonga an'ireny olona manana fanapa-kevitra radicale reny hoe tiova fiainana tanteraka, zany hoe tena miova identité izy, miova toerana iainana izy. Matetika reny olona reny dia satria misy ratra anaty lalina izay tsy voavahantsony hoe ninina ataoko eto an-tanàna eto a, manaraka foana io ratra io dia te hiova noho ny blessure nananany tamin'ny lasa, noho ny tsy fahombiazana ny ainany be de be, ny succession na échec de ozy izy hoe non tsy tafavoaka ntsony aho fa tsy maintsy manova fiainana sy ny sisa maro samihafa. Manova fiainana izy hoe manao karazana conversion professionnelle, miova asa mihitsy sy ny sisa be deabe. Izay no nieritreretiny raha olombelona ho refuge, ho fialofana, ho vahaolana mba hahafahany manova fiainana, te hanova fiainana vaovao. Kanefa rehefa tena zoinao vaovao ve ny fiainana, ny tena marina ny environnement no miova fa izy tsy miova. Eo le fitaka, miova ny environnement anao bien sûr, miova ny cadre de vie anao bien sûr, fa ny tena marina ny manodidina no miova fa tsy ianao kory no lasa manana fiainana vaovao. Tout compte fait, rehefa tena atao ny compte dia tsy fiainana vaovao io, heverino fiainana vaovao io, fa fana rajout. De ohatra hoe misy couche be de be ny azy ny fiainana, tanareo le ho an'ny olona manao géologie dia trandrahana ny tany hadinao io tany io de misy strate, misy couche, de hoe ity strate ty ozy izy ny mpandinika tamin'ny andron'ny moyen âge, de ty strate manaraka ty tamin'izao, dia ohatra zany fiainany io, ohatra ny karazana atotana be miray hoe tia ny fiainany tamin'izao, ty ny fiainany tamin'izao, tsika rehetrarehetra reo zany de samy manana n'io atao hoe couche, mitambatambatra io ny constituer ny identité ny olona anankiray. Ary zay mahatonga ny olombelona ho complexe. Tena marina iny teny hoe ma vie est compliquée ozy ny olona, tsy hoe ta vie mais la vie est compliquée, satria isika dia mi se constituer en fonction an'ny couche ny strate no lalovan'ny olona. Fa ny problema ny tena fontsika tsy miova fa ao de misy couche be de be ao ambonitsika izay lasa ohatran'ny masque mamitaka ka eritreretintsika io isika. Fa ny tena marina mila kikisana ireny couche reny, mila kikisa reny strate reny mba ahafahana midina any amin'ny farany ambany hita hoe fa iza marina ho ty. Tanareo ohatra ny olona anankiray manamboatra reny olona aty ampitan-dranomasina ty manao an'izany matetika, rehefa hanao travaux ngezabe anankiray izy ka hanao bâtiment ngezabe, dia alohany anaovana ny construction de mandalo aloha ny olona izay mpijery ny lafiny resaka patrimoine hoe jerena aloha ny couche sy ny strate ao amban'ity tany ity, sao de misy ataotsika hoe inona filazana zany amin'ny archéologie hoe misy vestige ny tamin'ny andro taloha ka sao de potika fa mila jerena aloha, de ireny aveo hoe esorina aloha afindra toerana, zay vao mahazo permis de construction manamboatra trano. Zay sary zay ny tiako ampitaina ihany koa hoe amin'ny fiainan'ny olombelona ihany koa isika mieritreritra te reconstruire fiainana, te hanao fiainana vaovao, nefany ny vahaolana hitatsika dia ampitsika couche ndray vao maika me matevina dia sahirantsika. Ny mpampianany Daniel leto amin'izao tantara zanak'Israely zao dia tahaka zany hoe tonga any amin'ny fahababona ny zanak'Israely, miampy couche vaovao ndray izy, de nisy ndray natao hoe babyloniana. Firy zay olona nandalo teo amin'Israely nampahory azy zay, nanomboka tany amin'ny fanandevozana tany Egypte, efa niainana zany atao esclavage zany izy pendant 4 siècles. Anisan'ny forger, anisan'ny namolavola toe-tsainy zanak'Israely zany. Izy niaina tany amin'ny désert nandritra ny taona maro, ny forger azy zany.
de ny kananita koa zay mifandrerasera tamin'ny forge azy zao ndray izy babo indray any Babylone ary tany Babylone fantatsika tsara fa civilisation maro mifandimby tao ny Chaldeanna, tao ny Perse, tao ny Medianne, tao ny Grika. Dia very ny Israely tsy fantantsoina hoe iza izy. De eto zareo zany atao hoe very fanambola-velona dia mametra-panontaniana hoe possible ve ty firenena ity ao amin'ny tamin'ny andron'ny Daniela afaka manorona andray nefa rava satria ao anatin'ny faharavana tanteraka izy rava ny maizy azy ray manontolo. Ny mpaminany Daniel eto dia manao faminaniana milaza hoe mbola aorina indray ianao Israely eo ianao zay rava hatrizay na dia nandalo fafambaraka azy ianao nandalo humiliation. Tsy misy fanantenana tsony zany hoe inona ny azo antenana tsony. Jerena ozy izy ny tempolo rava zany tempolo zany a tsy resaka trano fotsiny fa io mihitsy ny identité an'ny Israely. Potika ny mandan'i Jerosalema rava dika zany tsy manana souveraineté tsony izy, tsy manana ny maizy azy intsony izy. Ny elite, ny mpitarika sy ny manam-pahaizana ary ny olon'Andriamanitra lehibe rehetra nalefa babo any Babylone, le babo tsy hoe babo gadra fa ny teknika ny Chaldéen zay anisan'ny grave lavitra noho ny esclavagisme. Ny esclavagisme masy de zao hoe ampijaliana ianao de rehefa ampijaliana ianao de maty any, fa ny teknika ny Chaldéen de zao natao babo. Le babo eto tsy nampijaliana ny elite, ny sarambabe-bahoaka no nampijaliana fa ny elite karakaraina mba ho tratra ny atao hoe corruption intellectuelle. Sambatambazana zany hoe ao aza mieritreritra mody any Jerosalema antsony nareo fa ity ny tanindrazanareo, ity ny firenenareo, ity ny Andriamanitrareo, de nomena sakafo. Zany natonga ny Daniela tsy nety ny ray latabatra tamin'ny mpanjaka raha tsy fantatrao. Natao daholo zay nahafalifaly azy mba am'izay izy tsy te hieritreritra ody any Jerosalema. De io natonga ny Daniela sy Sadraka Mesaka Abednego non zay izy tsy ray latabatra aminareo mpanjaka. Tsy hoe akory noho ny lalàna misy masiny tonga de mandray ny atendrony ka misy sakafo maloto tsy azo hoanina. Iny sakafo maloto tsy azo hoanina iny tompoko pédagogie an'Andriamanitra nampianarina zanak'Israely mba tsy hanadino ny fireneny. De ozy izy Daniela hoe zay tsy inana fa hanikotrana nomeo anay. Mba azonareo an-tsaina ve zany hoe ohatra hoe misy aminareo mpanaraka ny fandarana logos ato ministre, député, olo manakaja any amin'ny restaurant foana ny fiainanareo na any Ambotsirohitra na tsy fantatro any amin'ny toeran'ny lanonana manakaja any de hoe za tsy sakafo atolotra any amin'ny fanasana fa boxa mangahazo no hoaninay. Zany izy inona ny antony satria izy tsy te hisaraka solidarité amin'ny manjo ny fireneny any Jerosalema. Zany mahatonga ny teny mpanao salamo hoe aoka raikitra milanilaniko ny lelako raha hanadinanao ry Jerosalema ô. Dikan'iny mba ahatonga azy tsy hanadino hoe iza izy ary avia izy. Ary zay ilay filazana eto hoe mbola hanorona azy indray. Izay nahatonga le teny ao Daniela toko faharoa ambin'ny folo hoe izay mamerina ny maro amin'ny fahamarina de tahaka ny kitana mandrakizay hoe azadino ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao ry Daniela. Sao sodoka ny famirapiratana ao amin'io Babilona io. Sao sodoka ny famirapiratana ao amin'io toerana zay misy anao io. Mitodika amitsika ihany koa ny ten'Andriamanitra amin'ny tian'io ty. Isika de efa natsoina hoe zanak'Andriamanitra fa aty ampahababona atsika nous sommes tous en exil. Le en exil ty tsy voatery hoe any an-tanin'olona, mety misy arabaky teny tokoa any an-tanin'olona mipetraka. Fa any am'izay sehatra nametrahan'Andriamanitra anao sy ny andraikitra nametrahan'Andriamanitra anao azadino hoe iza ianao. Azadino hoe avia izy ianao. Tandremo sao de tratra an'le couche straty be dehibe zay lalovanao ka songa le miteny hoe ny manodidina ny nahatonga an'izao. Influencer ny environnement, influencer ny zavatra misy anao de adinonao hoe iza ianao. Marina fa Jesosy ny teny hoe tsy avy nalatsika am'izao tontolo zao fa niaro atsika am'izao tontolo zao ary Jesosy maniraka atsika tahaka ny zanak'ondram-pivoa ny amboadia. Oui, fa azadino fa tsy amboadia ianao. Azadino fa tsy naman'ireo ianao na dia tsy miala am'izao tontolo zao. Iza ianao. Kanefa ao anatin'izany zavatra zany de mety fa nisy ny faharavana ary tena misy.
ao anatin'izany faharavana zany dia hoy ny soratra masina amin'ny Daniely eto hoe hanorona indray ny efa rava. Mafinaritra ny fomba nilazany sary anohatra napetraky ny mpanoratra eto amin'ity bokyny Daniela ity hoe la hipaka le faharavana nanjoany Israely, tsy nisy nininona azo nantenana intsony, rava daholy, ary ireo mpitarika dia tratrany atao hoe hellénisation forcée, zany hoe tratrany masirasira ny toe-tsain'ny Kaldéanina. Fa mbola misy ny afatra, mbola misy ny fanantenana napetraky Daniela mpaminany eto eo amin'ny 15 sy 17. Averintsika vakina le Daniela 12 teo, izay tsara mba hanakoako ao anatin'ny lohatsika. Daniela 12 andiny 12 sy 17 ny anaran'i Jesosy. Ary maro am'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany, maro zay matory amin'ny vovoky ny tany no hifoa, ny sasany ho amin'ny fiaina mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny fahaverezana, ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay, ary zay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Eo zany misy an'ity expression ty hoe de la poussière aux étoiles, mongomongo sy potipotika toy ny vovoka n'Israely, rava tanteraka. Fa ao anatin'izany faharavana zany de mbola hanangana azy indray Andriamanitra, miainga avy ao amin'io faharavana io. Izay le vaovao mahafaly. Zany hoe fa tsy misy espoir intsony, fa mbola miteny Andriamanitra hoe hanorona anao indray ao Israely. Ary tsy vitanao hoe manorona, fa raha zao etanao zao hoe vovoka, tsy azo eritreretina zany vovoka zany hoe tsisy ninina tenany atsony efa potika. Ozy ny fitenitsika rehefa misy maty de hoe efa vovoka izy zay. Zany hoe il y a plus rien à faire. Kanefa de mbola miteny Andriamanitra hoe na dia efa vovoka azy ianao de ataoko mamirapiratra toy ny kintana. Amin'ny fomba ahoana no eritreretana zany hoe vovoka dia lasa ho toy ny kintana? Amin'ny fomba ahoana? Tsy logika zany. Kanefa izay indrindra miainga avy ao amin'io faharavanao io no ahafahan'Andriamanitra manorona anao indray ka hamirapiratra toy ny kintana. Ary raha tsy nandalo an'izay fanravana izay ianao, tsy hamirapiratra ry Israely. Ny ilainao mihitsy nandalo an'izay faharavanao zay satria tsy fantatra tsony hoe izy ianao. Be loatra le couche, be loatra le straty, de tsy maintsy ravana ianao. Mba hampamirapiratra anao, zany hoe mba hivoan'ilay tena izy. Izany fananganana n'Israely indray. Mireharehan'Israely io tempolo io, neveriny fa io ny 7 merveilles du monde, ao ny misy famirapiratana, fa ozy Andriamanitra hoe raha tsy rava ty tempolo ity tsy afantatra ianao. Mavarina le Andriamanitsika. Fa ngamotsy Andriamanitra no nitahy an'io tempolo io no lazain'izy indray no mandrava azy. Any amin'ny fandravana tsy eritreretinao, misy zavatra zay tsy eritreretinao amin'ny fiainanao zay, hoy ianao hoe ty tsara, ity zava-dehibe, nefa tsy maintsy ravana. Fa izay mba hahatonga anao tahaka ny kintana mandrakizay dory. Tsy haiko raha tadidinareo io teny hoe kintana sy vovoka io, ohatrany misy teny any amin'ny Staff any, tovitovy amin'io, tsaronareo ve? Dia ny tantaran'ny Abrahama izany. I Abrahama efa tonga eo amin'ny 100 taona ny mbola tsy nanana 70 taona mahery, mbola tsy manan-janaka ihany. Kivony lehilahy, inona mampalailanao zy Andriamanitra? Zao arena be omenao azy zao, izy Abrahama ataoko inona nefa za tsy omenao mpandova. Indray alina ozy Andriamanitra mivoah avy eo anatin'ny trano lainao ianao. Asandrato ny lohanao, jereo ny lanitra. Firy ny kintana hitanao eny. Io fa miverina le kintana. Ary isao ny fasika eny amin'ny amoron-dranomasina eny amin'ny tany. Firy raha voisanao dia tahaka ny taranakao. Miverina indray le hoe kintana sy vovoka. Symbole ilazana an'le hoe mongomongo sy potipotika ianao.
tsisy fanantenana intsony Abrahama, tsy misy espoir, il avait 100 ans. Fa non seulement le fampanantenan'Andriamanitra hoe miainga avy amin'io, tsy fisinao io Abrahama, miainga avy amin'io faharavanao io Abrahama, no hananganako anao. Ary avy amin'izay mba hatsapanao fa tsy anao no zavatra. Raha ohatra matsika i Abrahama ny tonga dia ataontsika hoe namokatra be izy mivady, tonga dia niteraka be dia be zavatra efa fanao mahazatra hatramin'izay zany hoe tradition teo amin'ny Israely, zany hoe lehilahy afaka mananjanaka maro zany. Fa tena ny maharay ny mino anao dia tsy avy aminao Abrahama. Izaho no hanome anao an'izany titre zany. Ary rehefa hanome anao ny titre maharay ny mino anao io aho, dia tsy avy aminao zany fa izaho no anao ny zavatra rehetrarehetra. Ka dia nampandalovina amin'izay faharavana zay Abrahama. Havako tahaka izany koa no fikasan'Andriamanitra amintsika rehetra. Inona ny endrim-paharavana misy rehetrarehetra amin'ny fiainanao? Inona? Tsy maintsy mandalo an'izany tsika. Ary ampandalovina an'izany tsika mba hanehoan'Andriamanitra aminao ny voninahiny. Ary le voninahitra eto tsy hoe fampisehoana hoe mahavita zavatra Andriamanitra, fa ampisehoan'Andriamanitra aminao hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Itsika masy mangalatra ny voninahitra Andriamanitra. Matetika atsika rehefa misy zavatra mafy sarotra andalovantsika ka mitady vahaolana dia mivaly izy. Ina fitentsika matetika, raha tsy nanao an'izao aloha tamin'iny tsy tafavoaka. Soa ihany aho fa nanao an'izao zao. Soa ihany aho fa tsara safidy tananao an'ity sy ity. Tanareo zay le olombelona zay mangalatra ny voninahitra Andriamanitra. Fa rehefa tsy misy ny milina azonao atao intsony, averiko foana le teninga Gilles Boucaumont, pasteur ny EPUDF, namako zay hoe quand tu es au fond du gouffre, tu n'as plus le choix, tu es obligé de croire au miracle. Tsy hoe mino fagagara avy anao, tu es obligé de croire au miracle. Satria il n'y a plus rien à espérer. Terenio ianao hino. Izay nataony tamin'ny Abrahama, izay koa nataony tamin'ny Daniel, mitondra ny afatra eto hoe vovoka ianao zao, tena miparitaka ianao zao ry Israely. Satria imagine hoe 70 taona taoriana faharavany Jerosalema, tsy misy natara-pahazavana kely akory fanantenana teo amin'ny Israely, tsy misy. Ohatran'le fitenitsika hoe efa mba hitanao ve le bout du tunnel, tsy misy. Nefa dia sahy Daniel miteny hoe mbola hamiratra indray ianao ry Israely, ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Izy amin'io mbola vovoka. Tonga amin'ilay teny frantsay hoe il faut oser dire ça. Sahy ny teny an'izany ianao anatin'ny fotoana mahareraka ny olona. Eny tompoko. Ary zay koa no ijoroko amin'ity marana ity. Tsy fantatro ny endrim-paharavana misy ao aminao amin'izao fotoana izao. Fa sahako no miteny hoe ny lalana lalovantsika tahaka izany no hanehoan'Andriamanitra aminao hoe iza izy. Ary koa ny hanehoan'Andriamanitra aminao hoe ianao dia atreto. Ianao mantsy ny mieritreritra ny tenanao dadany teo aloha. Ianao mantsy mieritreritra ny tenanao hoe olona 400 tety. Ianao mantsy mieritreritra ny tenanao hoe za olona intelligent. Ianao mantsy mieritreritra ny tenanao hoe za olona mba mahitahita ihany. Ianao mantsy mieritreritra hoe za olona mba nianatra ihany. Sy zay tianao rehetrarehetra karazany dia rehefa tapitra daholo ny stockagenao hoe ampiasao daholo e, dia amin'izay Andriamanitra mametra-pantany aminao amin'izay vita ve? Tratranao ve le plafond de verre anao? Atreo ve? Zay anao vao miaiky hoe atreto ihany Andriamanitra. Zay ny farany. Tsy misy mihoatra an'izay. Zay amin'izay izy vao miteny hoe anahy amin'izay ny sisa. Ka dia ny tompo anay ampahirantsika, ampiorina antsika mandrakariva amin'ny teniny, ka hahatonga antsika tsy atehitra azadino ny tenin'ny Genesis, tsy hoe sanatria
zaho moa tsy de tiako loatra manao an'iny teny iny amin'ny fandevenana marina fa misy lafiny tsara ihany isy pédagogika ny hoe vovoka ianao ka iverina vovoka indray ny olona mandray an'izy iny hoe ndry maty ranony ndry zay ny farany tsy ho an'le razana nanaovan'ny pastera sy ny mpitandrina an'iny tadinareo fa tonga ny fandevenana alaina le vovoka dia araraka eo ambony le vatapaty na araraka ao anatin'le fasana hoe vovoka ianao ka iverina vovoka indray tsy miresaka am'le maty akory sanatria ny pastora miteny an'iny fa miteny amin'ny mpanatrika zay mpandevona hoe vous êtes limité ne vous prenez pas pour des dieux aza mieritreritra ny tenanao ho Andriamanitra aza mieritreritra ny tenanao ho illimité aza mieritreritra ny tenanao ho sans faille tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière tsy fampihetreny zany fa fanokafana ny masonao hoe misy plafond de verre ianao misy limite ianao tant que tsy mahatsapa an'izay limitinao zay ianao dia misabo-drivotra foana izy zany bokin'ny mpitory teny zava-poana de zava-poana ny zavatra rehetra miazakazaka etsy seroa mieritreritra hoe hanitatra kanjo izy io efa sur place sisa ny tompony ampahery atsika ampiorina atsika aminy indray voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika saotranao ray eo no ny teninao zay nomenao anay indray tamin'ity maraina ity mifona aminao zahay noho ny fiheverantenanay ho Andriamanitra na fiheveranay ny tenanay ho tsy misy limite tsy misy farany fa ankehitriny de naverinao aminay zany kanefa ny fahatsapanay zany tsy sanatria fampietrenao anay na fa nivaivananay fa fanokafanao no masonao iza mariny zahay ary atraiza ny limitinay voafetry izay ary misaotra anao Jesosy eo mampahiratra anay an'izany ka de anao indray no hanorina izay rava rehetrarehetra ka hanananay fiainana be de be idera ny laza voninahitra anao zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen maharitro atsika rehetra manome fotoana atsika amin'ny lahady enito zao indray raha sitrapon'Andriamanitra velogna tompoko